ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Mandeha hiaraka hivavaka isika. Ry Tompo Rainay any an-danitra, miantso ny anaranao hatrany izahay. Indrindra Tompo amin'izao maraina izao, noho ny fahatsapanay fa ianao ilay Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy Kristy no mitondra sy mitantana ny fiainanay. Mandray an-tanana ny mombanay iray manontolo. Saotranao izay amin'izao faran'ny herinandro izao. Eny Tompo, mametraka eo am-pelantananao indray ny hoentinay midera sy mankalaza anao rahatpitso ao amin'ny tempolonao masina izahay. Ireny saingan-tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ry havana, rehefa ny talao tamin'Andriamanitra manapaka amin'ny fahefany ny mpino, rehefa ny talao taminy mpanao salamo ao amin'ny Salamo 2:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 1:20 dia noafahan'ny Tompo tamin'ny fahoriany sy ny fahavalony rehetra izy. Natsiaro mihitsy mantsy ny mpanao salamo tao anatin'izany. Azo ambara hoe nitoloko ny talao fa toa ho nafoin'Andriamanitra. Rehefa namaly vavaka ny Tompo dia toy ny manao voady izy eto. Hitantsika eto amin'ity andinin-tsoratra masina Salamo 2:20, andininy 2:20 ity. Toy ny manao voady izy ka andinga ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany. Hitory ny anaranao amin'ny rahalahiko aho. Eo amin'ny fiangonana no hiderako anao. Amen. Eto dia misy zavatra roa ry havana ataon'ny mpino amin'Andriamanitra manapaka amin'ny fahefany. Voalohany, rehefa noafahan'ny Tompo tao anatin'ny fahoriana sy ny zavatsarotra samihafa izy dia voalohany nataony mitory ny anaran'Andriamanitra, Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, manambara fa izy no mpamonjy. Mitaona ny hafa mba ho an'i Jesosy ny dikan'izany raha amin'izao andronsika izao. Mitaona sy miaraka amin'izy ireo mba handeha hiangona any amin'ny fiangonana. Andao ary ry havana mba hanao fanampy isika mpino tsirairay mba hitaona olona iray na ankonana iray ho an'i Jesosy koa. Fa izany no entintsika maneho ny maha Andriamanitra Tompo manana ny fahefany eo amin'ny fiainantsika ary nanafaka. Ka raha mba nahatsara ny vonjena ianao izany dia torio ny anaran'ny Tompo, zava-dehibe izany. Faharoa, midera ny Tompo amin'ny fiangonana. Izany dia atao ho vokatry ny fo satria novonjen'Andriamanitra na dia nisy aza zavatsarotra nolalovana. Ny fideranan'Andriamanitra mantsy dia toy ny fametrahantsika mpino an'Andriamanitra eo amin'ny toerana be voninahitra. Ary ny fiderana atao ao amin'ny fiangonana no fiderana natao mba hiombona ny vahoakan'Andriamanitra rehetra, hiombonantsika mpino kristianina rehetra ry havana, satria ao an-trano ny iray ao amin'ny fiangonana anaovantsika azy. Azo atao tsara ny midera ny Tompo na aiza na manahoana na manahoana, fa saingy izao hafa ihany ny mifanao fotoana ao amin'ny tranony dia ao amin'ny fiangonana izany. Mampitombo finoantsika tsirairay avy izany, mampifankatia ny samy mpino ihany koa ary miteraka fifaliana ao am-po. Dia afaka mahireza ary mitory sy midera ny Tompo any amin'ny misy antsika tsirairay avy ihany, ary indrindra ao amin'ny fiangonana. Amen. Vavaka isika. Ry Tompo Rainay ny an-danitra, misaotra anao fa rehefa avy nandalo zavatsarotra izahay dia misaotra fa mbola afaka manambara anao ary afaka midera anao ihany koa. Noho izany mba ho fiainanay ilay Tompo ny mitory ny anaranao amin'ny hafa, ary mba ho fiainanay koa ny feno fiderananao ao amin'ny fiangonana raha mbola velona koa. Ireny saingan-tany amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.